masoandro miratra mba misy jiro, misy EPP, misy fitaizana ara-panahy, misy fitaizana ara-batana, misy meriseria dia tonga indray misy olona tampotampoka eo a, misy réseau dangereux mihitsy eo a, misy tena tambajotra mihitsy a mpangalangalatra tany io. Tapitra nangatahany dolo ny rehetrarehetra, fiangonana tafiditra ao, cité tafiditra ao, tanimboly tafiditra ao, tambary tafiditra ao, ary le cité a zay mifanarany tamin'ny filatexa hoe ametrahana an'ireo ravatrano ireo a tafiditra ao. Ka tiako milaza aminareo fa izay a dia efa nanao fanohanana miaraka amin'ireo vahoaka ireo, ary tamin'ilay fanohanana anankiray ary a dia zahako sy ny président Fokotany mihitsy a no nanao sonia. Io no napetrako aminareo nomena ny kopia io a, nomena ny kopia io a ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre lehibe ny gouvernementa, filohan'ny antenimera-pirenena, nisy mpanjakana misana amin'ny fananantany, nisy fitsarana tale général ny fananantany, dia ny tanàn'Antananarivo, ny mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo. Namena idôlo tompoko izany rehetrarehetra izany. Fa efa niona tamin'ny tale général ny fananantany aho, dia nilaza taminy mba hisin'ny filaminana, tsy verenany loatra ny teny Andobe. Tiako any mitondra fanazavana anompiny loterianiny eto. Fa zahako dia tsy miady amin'ny fiangonana zany. Profon'izay miaro anareo koa eto. Dia miaro amin'ny fiangonana zay a, miaro ngetra satria aradrariny anazy tsy maintsy lavina ny fangatahan'ireo olona reo. Reo zany a dia ho lavina fa mandeha ny procédure. Zay zany io vavaliteny teo. Ny ataontsika voalohany aloha dia ny andavana an'io fangatahana io a, reo zay teny io nalavina. Faharoa indray tsika hijerena indray ny procédure satria asehoko anareo ny certificat de situation juridique. Eta malagasy ty tamin'ny mpanjakana vao nalaina tamin'ny 26 novembre ty, tsy any commune ty fa ny fanjakana. Dikan'izay a fanjakana ihany ny afaka mameny io. Ary ny tenin'ny tale général fananantany ateo a, olon-dehibe zay fampiresaka teo a, dia efa andalana mpandavana an'io izy amin'izao fotoana izao, ary maika zany. Toniny sainareo samy mivavaka tsika ho salama, fa tsika tsy miala eto zany, tsika tsy maintsy ataotsika ho ara-dalàna. Petsaky zay efa tolona natao zay ny vahoaka, aleo alan'andrina zay lam-bahoaka. Fa ny angatahako aminareo a efa miaraka hatrany ambolohany tsika, dia oka mba tsisy eny an-dalana eny a voavidim-bola dia miaraka hatrany farany.